Raha iverenantsika kely ihany koa mikasika ny Maquis de Madagascar dia nahazo fankasitrahana ihany koa izy reto tamin'izao faran'ny herinandro izao. Ny zoma alina teo dia nakasitraka ny mpilalao-ny Maquis ny renim-pia ity Maquis de Madagascar ity tsy izany fa ilay mpanakanto Perla Noire tetsy amin'ny California tetsy Andrarimo nantanterahana izany lanonana izany ka nanomezany vola 2 hetsy ariary avy ho an'ny mpilalao-ny Maquis sy ny mpanazatra azy. Noporofony Perla Noire mpanakanto Bengal ny mozika tropikaly ny maharenim-pia azy ny Maquis de Madagascar. No nandrombahany ny Maquis larina fahatelo ka natavajanona azy ireo ao anaty vondrona dia notolorany Perla Noire 2 hetsy ariary avy ny mpilalao tsirairay sy ny mpanazatra. Nakaherin'ny Maquis Perla Noire ary nampanantena fa mbola anohana trany ary ny ahatongatsika any Londres hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakahiran-tany no tanjona. Anampisaona be aminareo deja nanamia place nakaty ary vono anomana jusqu'en farany revitika izy regny 2015 anany Coupe du Monde. Vonatika iaty jusqu'en farany. Nanamafy ihany koa ny mpikarakarany tarika fa zava-dehibe loatra ho an'ny Madagasikara ny fanohanana ny ekipam-pirenena iray. Satria mazava atsika hatramin'izay mpana politika sy ny ambaratonga ambony efa hoe mazavatra firenena fa fitiavana tanindrazana tokoa. Rehefa tia tanindrazana tsy maintsy mitondra zavatra litinao mila soa tanindrazanao. Ka misafidy izay betsaka ny fanatanjahantena eto Madagasikara fa nitsongaina manokana zany terena ity. Satria natitsika mba anisany tataratra ihany. Hitataratra ihany satria matoa zany tena zay raha mampalahelo ihany zany mpanasport Madagasikara. Io nasoratra antsika ny ministère culture sport dikan'izany afaka mametraka ny firenentsika any ivelany. Mireharehantsika mofomofoka ny saintsika Madagasikara mireharehantsika kely esagasy fa maninona tsy atosa ka androany zay tena misokatra mivaravarana ho an'ny rehetrarehetra fa pasy mamaly io raha ohatra misy fanampiana amin'ity rugby ity ka tohanatsika ny verantsika ireo zalahy tohanatsika ka hatramin'ny farany satria mahery ireo zay antony mamava amin'ny mpandramara hoe misy ira fanentanana fa manay mahery mahery ka hatramin'ny farany. Ankoatra ny vola izay nomen'ny Perla Noire dia mbola nanolotra fampisehoana maimaim-poana ho an'ny Maquis. Niara-ny faly ny rehetra ka tsy nisaraka raha tsy efa tany amin'ny 2 ora maraina. Samy nanamafy moa ireo mpilalao-ny Maquis nandritra ity fotoana ity fa mbola vonona hatrany izy ireo hiaro ny voninahitry Madagasikara.